Miarabantsika rehetra, iresaka nyity fanaovana harcèlement moa zany no filazana zany na famoretana ara-tsaina sy ara-batana mihitsy ny fanoherana eto Madagasikara, opposition zany. Ao anatina firenena demokratika nefa hoe manana sata demokratika dia fototra isan'ny antitra zany ny fisian'ny antoko-panohitra ary koa ny fisian'ny asan-gazety izay azo lazaina hoe troisième pouvoir, contre-pouvoir na hoe anisan'ny balizy na fefy ho an'ny fitondrana zany tsy hamohatantana, tsy eo pefy. Ka ity moa dia efa tsy hanoharana ity fitondrana sy ity filoha ity satria teny am-piandohana efa fantatra ny toetrany fa tsy nanaja velively izany demokrasia izany satria fanonganana mpanjakana no nidirany an-tsehatra voalohany indrindra, fanonganam-panjakana izay mbola mamoehitra kokoa, faran'izay mamoehitra satria niaraka tamin'ny tsokombakomba ny mpanjanakany frantsay i Sarkozy zany. Ao mitay sao rehefa lasa korazana tompokolahy Frody Ratsiraka nijoro fahavolombelona zany fa niangaviany izy, niangavian'ny frantsay izy hanampy an'Andriamatoa Rajoelina hanonganana ny filoha Ravalomanana. Tsisy fanohanana n'aiza n'aiza eto fa zany filoha zany tompoko dia tokony hitanany teniny meny. Samy nanaraka daholo isika teny amin'ny débat ny teny Avoloha tanelanelan'ireny fifidianana tamin'ny taona 2018 ireny fa samy nametrahana fanontaniana na i Ravalomanana na i Rajoelina hoe raha ianao ve ny lany dia naiky fa ny ankilany no lehiben'ny fanoherana dia nanaiky soamantsara dia raiky alahy ray milainga zavatra noteneniny azo sary azo feo fa matsisy saina azy dia heveriny fa tsy manana totoa daholo ny rehetrarehetra ary tsy manana totoa ny Facebook na Google. Makany amin'ny YouTube ianao dia manindry dia io mazava ny teneniny io. Ahoana moa ny henoanao olona hinoana olona ohatr'izany? Tsy afaka hitondra firenena noviana amina toetra mirefarefa amin'ny tany ohatr'izany ka tsy mahagaga rehefa izao manjoa n'ity firenentsika ity. Fa resaka miresaka fanoherana ihany tsika, za tsy anatina tokoy politika ary izay mihitsy ny tsy hidirako amina tokoy politika ahafahako maneho hevitra malalaka. Rehefa anaty tokoy politika ianao mety mbola fefena kely hoe tandremo ny lazainao, aza manao an'ity, aza manao an'ity, izay tsy hidirako tokoy politika fa manohana amin'ny heliko rehetra kosa ny olona ny mpitondra politika miaro izany hoe ara-dalàna
sy kendry ary koa manandratra izany firenena tan-dalàna zany, satria firenena tsisy lalàna zany naman'ny firenena potika, satria ny lalàna no manitsy sy miaro ary koa mitana ny rehetra izotra mahitsy anaja ny marina ny rariny sy ny hitsiny, mba tsy hisy ny fanjakazakany matanjaka amin'ireo osa, ary koa mba tsy hisy ny fanararaotam-pahefana sy ny tsy maty manota. Matoa tsika tonga amin'izao zava-misy zao dia tsy misy intsony izany lalàna izany, izany hoe resaka fitsarana, resaka rivotra, resaka lalam-panorenana, resaka rivotra. Eritrereto hoe baolina moa ny fantatsika mba tian'ny be mpankafy eto Madagasikara. Eritrereto hoe mony kianja ianao dia afaka manao izay tianao rehetrarehetra, na ho dakanao amin'ny ambavafo na any amin'ny lohany, na andrasanao ry anaty misy lalàna, ny zavatra rehetra na ny fanatanjahantena sy ny kilalao azy. Rehefa tsy misy an'izay fanajana lalàna izay dia mazava ho azy fa resaka fanjakan'ny baroa dia fantatrao ny efa rany fa dia mifamono, mifandratra, mifanimba ny mpilalao, satria lalao maloto tsy araky ny tokony ho izy. Ity filoha ankehitriny ity tsy vaovao moa fa efa 13 taona izay teo amin'ny sehatry ny politika, tsy mahalala zany lalàna zany, tsy mahalala zany code de la route zany, tsy manana permis izy zany, satria raha ny tena izy nanao R7 izy ankeriny nangalan'ilay fahefana amin'ny resaka fanongana mpanjakana miaramila. Manaraka indray koa mbola ankeriny ihany koa karazana fanonganam-panjakana ihany, fa tamin'ny alalan'ny CENI sy ny HCC, zany hoe amin'ny alalan'ny fifidianana, angalarana fifidianana, tsy mahalala izany atao hoe règle na fitsipika, tsy mahalala sens interdit, tsy mahalala stop, tsy mahalala sens unique, fa dia mijonjona manitsakitsaka ary manapatra ny heriny, ka tsy afaka hoentina ohatr'izany ny firenena, satria izany mpitondro izany dia tokony modely, ary tsisy firenena azo hoentina amin'ny herisetra sy ny fandikana lalàna ohatr'izany, fa na hoela na hoaingana dia hitarika savorivory zany, satria samy anaraka anao izay, anao ohatr'izany daholo ny rehetrarehetra, dia hanjaka ny ratsy, azo vidiana daholo na ain'olona na voamaly azy zao no mbola naharaka indray, fa mbola nisy zaza variana indray nangalarina ny masony dia amiko tompon'andraikitra voalohany amin'izany ny filoham-pirenena, satria izy miantoka ny ain'ny malagasy sy ny harenan'ny malagasy. Manaranaraka azy ny prime ministre, ny ministra ny segy oeraoera sy miady seza miady toeranao fotsiny, tsy hita izay atao afa-tsy ny manenjika ny mpanohitra. Dia lasa ny eritreritra
amin'ity fanenjehana amin'ny ravalomanana ity. Zany ravalomanana zany ny zavatra efa afaka navadika impolo zany raha tena nanao ny nataony sy miasa ary nanatanteraka ny nampanantenainy ny Rajoelina sy ny firongo. 10 taona izy nefa tsy hita trasy fa tao anatin'izay fotoana nalalaka izay dia tsy misy nataony reto mpanongam-panjakany reto afa-tsy ny nameny posy, nandroba, nanodikodina ny volam-bahoaka ary nandroba ny fananam-pirenena. Tsy misy anie zany Rajoelina zany raha tsy misy ravalomanana, satria tsy misy andro miratra ka tsy hanenjehana an'izany ravalomanana zany. Hoy ny filoha Kagame zay hoe tsisy tokony hirarahiana an'izany mpanohitra zany anie raha mahavita ny andraikitra ao ianao tsy tokony hisy akory zany mpanohitra zany, satria rehefa resy lahatra ny vahoaka ary afa-po tamin'ny zavatra rehetra nataony mpanongam-panjakana naka fitondrana dia mipirina adino tsy nisy intsony zany ravalomanana zany, matoa mbola horakorahan'ny olona sy hobinin'ny olona takin'ny olona rehetra lalovany mafy dia mafy ny iverenany eo amin'ny fitondrana dia fantatry ny olona fa tantely namelamamy sy navita miasa ary maro ireo baingana vady teto amin'ny firenena, matoa mbola mijoro sy mbola takin'ny olona ohatran'izao izy. Ka zay raha tsy misy zany ny fanenjehana azy dia tsy misy zany Rajoelina zany, satria tsy misy adala akory ny vahoaka malagasy fa tsy misy miafina amin'ny rehetra izao fanodikodonana kolikoly farany zezokiny. Tena mampandraingiraingy ny vahoaka malagasy ankehitriny satria ny fanampiana izay trosa aben'ny firenena, izany hoe ny vahoaka ihany ny andoha azy dia tapitra mandeha any amin'ny lalana tsy izy. Ka hofaranako ny resaka fa lava loatra. Zany mpianatra mahay izany tompoko raha ho avy ny fanadinana satria resaka ny fifidianana filoham-pirenena dia misiotsika tanana posy satria efa vonony, efa mahay zavatra natao, efa lafatra sy sitraky ny vahoaka daholo. Tsy zavatra formalité na fombafomba fotsiny ny tokony atao raha izay no natao dia tonga ianao dia lany. Ny vahoaka indray raha mitana anao hoe aoka izy ho eo, toin'ireny Angela Merkel ireny firy taona izy miteo tsy nisy nieritreritra mihitsy handany ianao mandeha satria mety ny ataony mandroso ny firenena, miadana ny vahoaka fity sady tsy hanino tsy haninona no mamoritra vahoaka no mipody toerana. Maro zay filoha mifandimby teo zay fa tsy hampafirin'ireo omby nandrasan'ny vahoaka malagasy ianao, tsy misy fahefana naharitra tamin'ny resaka famoretana sy jadon'izany teto Madagasikara satria liam-pahafahana sy mankafy fahalalahana ny malagasy. Ireo ray aman-drenitsika tany aloha
azo lazaina hoarina amina vehivavy mananontiana miady mafy, ataontsika ohatra hoe raisitsika tamin'izany ohatra tao amin'ny fianakaviana misy izany hoe mpanjaitra tsena, mitondra an'ilay milina fanjairana kely dia mandeha eny an-tsena dia manjaitra dia iny no ivelomana, nefa navita nanangana fananana lova ho an'ny taranany. Ohatran'izay koa ireo menalamba, ireo ray aman-dreny miady ho an'ny fahafahantsika, tsy nanana afa-tsy ny lefina sy ny kalaza, pilotro sy ny herim-pony, fa tsy niembotra nanoloana ny fahavalana. Tia olona matanjaka be, tafika, mirijarija, fitaovana tsy fantatra raizany fiaviany no mamolotra ny vahoakany ihany, mamono ilay fahafahana izay mikirizana ary namoizan'ireo ray aman-drenitsika tany aloha ny ainy, miadiny mba ho afaka sy hiadana anaty fahalalahana ny vahoaka taranany ankehitriny. Io zava-be io ary tsy afaka maneho hevitra malalaka intsony isika amin'izao fotoana izao, ka misaina mieritrereta ry vahoaka malagasy, mieritrereta koa ianareo mpitondra, indrindra ianao ry filoha jadona, zava-tsotra ny teniko hoe jadona ianao, satria olona mamoritra tsy mamela ny vahoaka hiteny maneho hevitra sy hilahatra na hivory izany, hatramina filoham-pirenena teo aloha raha tsy avelanareo mandeha manao ny asany amin'ny mahafanorirana. Petrahanao tsara, rehefa tsy mahavita dia mitsaran-tena, fa aza hoentina amin'ny resaka dido ny fiainam-pirenena, fa na hiodika havia ianao na hiodika havanana, ny vahoaka malagasy fito amby roapolo tapitrisa, tsy fantatra intsony moa na 9 tapitrisa, tsy ho fatinao aby ary tsy voagadranao daholo, fa tsy maintsy ireo ny anana ny teny farany, vahoaka mijoro, tsy manaiky lembenana, tsy maintsy mandresy. Ka rehefa tsy mahavita tompoko dia mitsaran-tena, averao ny toerana ho an'ny hafa indray, ampy izay ity ala-bato sy hosoka fanindrinareo amin'ny fitsarana, fanindrinan'ny HCC, fanindrinan'ny CENI, ary fanaovana fitaovana mitafika izany tompoko dia tokony ho manda sy haro farany fiarovana ny maha-firenena amin'ny firenena, satria rehefa mitafika no tsy maharo intsony dia firenena maty izay, rehefa mitafika no mamono ny vahoakany izay maha-firenena amin'ny firenena dia efa firenena maty izay. Ka dia ambava homana apo mieritreritra samy misaina isika mianakavy, mahay reza daholo ny vahoaka, efa kely sisa afaka 3 volana dia tsy maintsy hiala eo amin'ny sezany, izany hoe hiala eo amin'ny fitondrana ny mpanao jadona, ka handray andraikitra isika ameriny indray ny fahafahana ary ny tany tandalana eto amin'ity tanitsika ity. Masina ny tanindrazana, mandra-pioana, mandra-piresaka indray tompoko lahy sy tompoko vavy.